Ia, androany a mba hanao coup de gueule kely mahakasika an'le mangarahara na transparence hoy izy tsika zay irairain'ny mpitondra taloha hatramin'izay mihitsiny ara, hoe izy tokoa no mangarahara, aiza ny mangarahara amin'ireny, ivoaka ny mangarahara amin'ity, mangarahara inona? Satria zay zavatra mandeha rehetrarehetra dia tsisy lazainareo amin'ny vahoaka ary zay ilay zavatra notenenika tao amin'ny vidéo teo aloha hoe ambarao amin'ny olona ny zavatra misy sy ny réalité misy ahafahan'ny olona mitsara fa tandremo fa rehefa manao transparence ianao dia tsy afaka manao magoy intsony ka angamba ny atao marge de manœuvre amin'ny fanaovana magoy ny tsy hanaovana transparence. Zay zao dia interprétation ako zay hoe tena aminazy zay le antony mahatonga tsy avoaka ilay izy dia mba ahafahanao moduler an'le zavatra rehetrarehetra ka tsika dia olona azo lazaina hoe mivavaka ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ny mpitondra. Iza moa tompoko ny mpitondra tsy mivavaka eo? Iza? Responsable any am-piangonana daholo na ny mpamadibadika lalam-panorenana na ny filohan'ny androm-panjakana maro isan-karazany, mpiandraikitra an'izao mpiandraikitra an'izao mpiandraikitra an'izao any am-piangonana tena fa rehefa eo amin'ny fitondrana tsy misy ny transparence. Tsy tia transparence tsika, tsy tia an'ilay mazava. Rehefa misy olona manazava ka manindrona kely fotsiny tahaka an'izany zavatra teneniko izany tonga dia vonoina le inona ty izy teo, ianao zao tonga dia hanala an'ilay vidéo fotsiny hoe tonga dia izany tsy misy milay satria manelingelina an'le marary le izy. Ka rehefa te hanasitrana ianao aretina anankiray dia tsy maintsy miainga amin'ny diagnostika mazava aloha miainao an'ilay dokotera daholo ny symptôme iainanao rehetrarehetra andavanandro dia rehefa avy eo hitany amin'izay hoe raha zao zany ny ity dia tia ny marary ianao dia zay vao fantatra. Andeha ane ny dokotera, andeha ianao mankany amin'ny dokotera dia andeha raha marary an'indao ianao dia tenena izy hoe ny tongotro ry ohatra mihosotra dia ho hitanao eo ny valiny fa na dokotera baka plus 12 ary io dia ho diso ny diagnostika sy ny fanafody omena ianao. Izany hoe tahaka an'izay io rehefa tsy asianao transparence koa zany amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny zavatra rehetrarehetra dia mauvaise diagnostic dia mauvaise solution dia pas de résultat. Dia amin'izay mahatsara an'ilay hoe ataovy meo an'ny olona surtout meo an'ny teknisianina tompoko ny zava-misy hoe zao ny vola misy eto amintsika, zao ny karama an'ity incompressible, ny karama mampiasam-panjakana rehetrarehetra dépense incompressible. Raha te haleo tena ara-bola tsika, hanana fahaleovantena ara-bola amin'ny tsy miandry ny fanampiny hetseroa vola atao anatiny, ka raha mampiasam-panjakana hoe dia andrasanao fanampiny avy any ivelany io ariary ny alohanao fa tsy euro dia tokony ho ahafahanao mitondra vahaolana tsara ilay izy zany. Ka mahatonga anahy miteny an'ilay transparence hoe tsy hoe ho azavaina daholo zao zavatra rehetrarehetra zao mety misy ihany zaho tsy tia an'ilay secret d'état ty satria aminahy secret d'état fa mitahem-bahoaka hoe zany secret d'état zany secret défense zany défense tompoko ho an'ny olona any ivelany fa tsy ho an'ny olona ao anatiny. Secret d'état zany ho an'ny olona any ivelany resaka fa ho an'ny olona ao anatiny tokony tsy ho ataonao tompotrano ny vahoaka fa tokony mahafantatra hoe zao ny vola misy ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana, reto ny karama mampiasam-panjakana, dikan'izany tsy afaka miambaucher na mampiditra mpiasam-panjakana mihoatra n'ity tsika satria tsy hisy vola andoavana an'io. Dia fantatry ny olona hoe izay zany mahatonga an'ilay hoe tsy ampy ny dokotera satria tsy afaka mampiditra dokotera be da be indray apoka zany tsika satria tsisy andoavana karaman-drareo. Tonga dia mandeha ho azy ny olona, tonga dia mieritreritra dia azony olona aza mieritreritra mihitsy hoe ny vahoaka dia tsy mahay nininona ary tsy mahay mandray an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa le izy fotsiny dia mila azavaina atao mazava zany ka ho antsika ho ampivavaka dia mba appliquena re tompoko ilay izy appliqueo le hoe mitondra ny mazava any amin'ny maizina ianao. Rehefa tonga ny fahazavana dia miala ny aizina. Zao zany zao tonga ny fahazavana ho amin'ny fitondrana satria mpivavaka aneo filoha mpivavaka
dia tokony miala daholo ny aizina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, fanaovana tsindry azo le fanaparam-pahefana sy ny sisa sy ny sisa. Ka za dia mba manentana hoe ataovy transparent le izy satria ahafahan'ny olona manao étude ny fisian'ny transparence, ny ahafahany manam-pahaizana manao étude ny fisian'ny transparence. Zay zao raha hanao modèle économique tsisy données mihitsy tsika ataoko. Tsy amenareo ny données hoe aty ny volam-panjakana, reto ny isan'ny mpiasam-panjakana, zao ny karamany, zao ny karamany, zao ny dépense, zao ny tsisy modèle azonao atao mihitsy na amin'ny resaka hoe fitsinjarana fahefana fotsiny ara hoe ohatrinona zany nomenan'ny région arianana na ohatrin'ny tsisy. Satria tsisy données mihitsy, tsisy transparence. Manisa vahoaka dia isainany fotsiny le vahoaka fa tsisy hoe firy tena marina ve io zao hanao fifidianana, ka io no teneniko teo na hanao consultation nationale ianao na réconciliation nationale na concertation nationale na hanao constitution vaovao aza, rehefa tsy mazava hoe azony olona antoka hoe zao nisan'ny vahoaka ato, zao nisan'ny arity izay lany eo, tsisy mandeha amin'izay lohan'izany io fa ny eo ihany no miverina. Ka aok'izay fa fotsy rora.